Andriamanitra ny famrampo mandrakizay tokoa ianao Jesosy io. Ary rehefa tiany mpanotra ianao dia manafaka azy amin'ny fanoranao ny ainao, dia nitondranao miantony Andriamanitra anao izay nafoinao mihitsy mba hampitafy izay nataony Ota mianjahanja dia izay mpanota izany. Rehefa izay dia nampiavana anay aminao mba ho zanaky ny ray izahay. Misaotranao amin'ny teninao izay nampitanao taminay tamin'ny ranom-panontonao mba ho teny velona tokoa izany tsy andalo foana. Ary raha mbola andreny teninao izay dia ho fampiorenana izay farinay. Fa ny zanaka sy ny ray dia ray ihany. Mba ho fantatray fa ao aminao ny ray ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy anao ary ao aminao. Misaotranao ry Jesosy io ary nataonao mino zany izay milala ny tenin'Andriamanitra. Ary raha tsinanao azy izay dia mbola teneninao hoe mino na dia niasa ihany. Efa niasa ianao teo amin'ny fiainana tsirairay avy ary mbola miasa ianao mandrakakehitiny indrindra amin'ny toerana masina izay natokanao handrenesana ny teninao ka hiaonana aminao tokoa. Dia isehonao zany amin'ny faneonao ny voninahitra ao dia nierinao tsy to manafaka amin'ny fahotana, manafaka amin'ny gadra sy ny fatoran'ny devoly mba ho afaka tokoa zahay satria zany ny tendronao ka ho tonga zanaky ny fanjakan'ny lanitra mandrak izay. Mbola mitenena aminay ry Tompo fa miaino ny olonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anantsy indrindra ny fiarabanina sy ny firaritso amin'ny anaran'i Jesosy ka dia ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy ny fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sady mpamontsika ho amintsika tsirairay avy. Ny tenin'Andriamanitra. Ny boky ny asan'ny apôstôly toko fa 4:20, ny 5:20 ka hatramin'ny fa 4:30. Asan'ny apôstôly toko fa 4:20, ny 5:20 ka hatramin'ny fa 4:30. Iarahantsika rehetra mamaky zany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary inony mamanana matinalina dia nivavaka sy ny hira fiderana an'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary niaino azy ny mpifatotra. Ary nisy horohotany mafy dia mafy avy tampoka ka niozongozona ny fanorenan'ny trano maizina dia nivoniaraka tamin'izay ny varavarana rehetra ary ny vavy koa ny fatorany rehetra. Dia nahatsiaro ny mpiandro trano maizina ka nahita ny varavaran'ny trano maizina nivoha dia nanatsoaka ny sapany izy ka saika mono tena satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra. Fa Paoly niantso tamin'ny feo mahetika nanao hoe aza mamono tena fa ato ihany izahay rehetra. Ary izy niantso jiro dia nitiaretsaka niditra sady torakovitra ka niankohoka teo anatrehan'ny Paoly sy Silasy. Ary rehefa nientiny nivoaka iry voalahy dia hoy izy, Tompoko, inona ny mety ataoko mba ho vonjena ao? Dia hoy izy voalahy, mino an'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Ary izy voalahy nitory ny teniny Tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-tranony. Ary nandray azy voalahy izy tamin'izany ora amin'ny alina izany ka nanasany diakapoka. Ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'izay azy rehetra. Ary rehefa nentiny niakatra ao an-tranony izy voalahy dia noroso ny hanina teo anoloany dia nivaly indrindra izy mba amin'izay rehetra tao an-tranony satria efa nino an'Andriamanitra. Amen. Izany hoe efa nino an'Andriamanitra ka hovonjena izy na nandray ny famonjena izy. Vita fihavanana tamin'ny Tompo rehefa nanehoan'Andriamanitra ny voninahitra. Ka ny ampisehoan'i Jesosy Kristy natao hoe epifania. Za moa no antony resakintsika andritry ny telo herinandro amin'ity zao
misy eo ny tompo maneho ny voninahiny izy, manafaka ny olona izy. Ary izany dia tamin'ny alalan'ny fomba maro samihafa teo amin'ny asany, nefa indrindraindrindra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Fehezina amin'ny teny tokana zany antom-pisehon'i Jesosy na Andriamanitra zanany na Andriamanitra amin'ny alalan'ny zanany amintsika zany dia ny hoe hitondra fanavotana ho antsika. Ny fanavotana no omen'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'ny isehon'i Jesosy Kristy ary mbola isehony amintsika. Rehefa zany ny fampianarana izay raisitsika dia hoe raha niseho ary mbola miseho amintsika ny tompo, indrindrandrindra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra omban'ny asa famantarana ary zany vo toerana atao hoe tobomasina izao, dia minoa azy dia mbola afaka mino isika mandraisatsika ny famonjena. Ary zany indrindra ny tenin'Andriamanitra lehibe zay diso fantatritsika loatra ny amin'ity tantaranyity hoe mpiandro ny tranomaizina ny orooro dia naka sabatra hamono tena. Inona ny antony? Satria nahita zavatra tena mampiororo izy, miororo ny tany, teny vony varavaran'ny efitra ary fantany tsara fa na iza amin'ny mpiandro ny tranomaizina zay manao tsirambina toy izany ka milefa, zany hoe mamela ny tranomaizina iva, dia ho lasa ny babo ao na ny gadra ao dia eno eo izy dia vonoina, dia aleo milavitra maka sabatra mba hamono tena izy. Ny antony-dresaka zay fantoantsika araka izany andritra zao telo andro zao dia hoe Andriamanitra miseho amintsika. Inona no hafatra lehibe na votovatok-hafatra ho antsika amin'ny alalan'ny zany fisehony zany avy dia ny hoe atanteraka ny teny fitrasan'Andriamanitra. Iny ny teny fitrasan'Andriamanitra ho an'ny olona io dia hoe Andriamanitra ho eo amin'ny olony, ary izy ho Andriamaniny dia Andriamaniny tokoa ary ireo dia olony tokoa. Zany hoe zay rehetra isehon'Andriamanitra dia antsony havana aminy mba ho tonga olony ary izy ho tonga Andriamaniny. Ary miaraka amin'izay dia natonga famonjena sy fitahina lehibe zay tsy anapataperana ho an'izay mino azy, zany hoe nandray azy ho tompo sy mpamonjiny ary tsy ho azy ihany fa ho an'ny taranany koa, fa Andriamanitra dia mandidy fitahina mandrakizay ho an'izay rehetra mino azy. Zavatra lehibe nandiavana hiditra ho amina ho Jesosy, hiara isakafo aminy ary izy aminy vinandikan'izany dia izarany ainy amin'ny sy aminao Andriamanitra dia ny fiainany tsy manapataperana atao hoe fiainana mandrakizay. Ka dia izany koa no afatra zay andraisantsika toko lehibe re avako amin'ity andro ity. Ny mpiandro tranomaizina dia voalaza izy io hoe mpino mihitsy tia tsy zany alohan'izany hoe gentlisy, zany hoe tsy nahalala an'Andriamanitra mihitsy izy, tsy nahalala. Fa rehefa tonga zao fotoana izao dia tamin'ny alalan'ny Paoly sy Silasy no nisehony voninahitr'Andriamanitra. Inona moa nataon'izy nirahalahy? Nivavaka izy dia nihira fiderana, zany hoe nanandratra ny voninahitr'Andriamanitra ary niantso amin'ny tompo mba hanehoany ny heriny tokoa. Dia niseho ny herin'Andriamanitra, niva zay tsy tokony na tsy afaka novahana dia nivaravaran'ny tranomaizina. Zavatra lehibe zany. Ary rehefa nivary eo ka dia nanatona ity mpiandry ny tranomaizina dia nanao hoe tompoko inona no mety ataoko mba ho vonjena, satria tsy tanjonjy azy ny atao, satria fantany fa ho faty izy. Dia ahoana hoe ny Paoly izy hoe nazaza matahotra fa dia ala aminay amin'ny lehibe anao izy io, tsy zay fa mazava ny teniny raha nanontany ty mpiandro tranomaizina inona nataoko mba ho vonjena mino an Jesosy tompoko dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Arak'izany efa nisehonofo ary nona tamintsika tokoa Jesosy Kristy hitondra famonjena ho antsika. Hitanay ny voninahiny sy ny fahasoavany ray zay teo aminy dia tsy inona fa ny fitiavan'Andriamanitra mitondra famonjena ho antsika rehetra. Ary dia voalaza ny tenin'Andriamanitra koa fa niakatra izy, kanefa na niakatra any an-danitra ary izy dia mbola iverina indray dia iseho amin'ny voninahitry ny rainy izy omban'ireo anjely sy ny masiny rehetra. Zany ny finoantsika. Raha oaka firaketana moa zao dia antsika mahita ny antoko sy andinina amin'ireo boky samihafa. Kanefa na dia efa niseho izy ary nambola iseho dia tsy milaza zany fa niafina na tsy taintsony Jesosy, fa tena mbola miseho amintsika ary indrindra amin'ny toerana tahaka izao dia miseho isan'andro amin'ny fomba ahoana? Dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra indrindra mba handraisantsika ny famonjena. Tenin'Andriamanitra avokoa, ny finoana ny tenin'Andriamanitra irery ihany, izay no andraisantsika famonjena.
ka na misy azy eto hoe famoana de amin'ny misy azy eto hoe vavaka fametrahatana amin'ny fahazitranana ny tenin'Andriamanitra iresy ny anaran'i Jesosy Kristy mahatanteraka ireny. Satria efa tonga eto amintsika tokoa ny famonjen'Andriamanitra araka zany amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra zao fa efa nitorina tamintsika ary mbola torina amintsika. Izao ny fanontaniana. Isika ve hanao tahaka nyity mpiandron'ny tranomaizina zay sanandray ny andraikiny? Inona no andraikitra ny raisiny dia ny hoe tompoko inona no mety ataoko mba hovonjena sa izy? Fa marina tokoa ny hoe ny fisehon'i Jesosy Kristy fanavotana ho an'ny olona dia ahoana ny lohatenintsika androany? Adidin'ny olona tsirairay ny mandray izany. Efa nomena fa ny fanontaniana tsy hoe mbola hanome ve Andriamanitra, tsy efa nomena fa iza ve andray. Ka inona no hevitra ny fanambarana fanavotana zay ataon'Andriamanitra izany? Ary ahoana amin'ity hoe adidin'ny olona tsirairay ny mandray azy? Midika ve zany hoe fanerena azy sa fanaofanana ny zay mety ho safidiny amin'ny maha-olona azy na fanaziogana azy mihitsy azy? Izay no hitarena ny saitsika zany amin'ny famelabelarana satria fampianarana moa no ataontsika. Ahoana amin'ny fisehon'i Jesosy? Raha fitinina araka izany dia mitondra fanavotana sarobidy zay tsy misy ary tsy hisy intsony mandrakizay fa fanavotana tokana ihany. Ny fanavotan'i Jesosy dia izy tonga ho antsika, miasa ary mbola miasa ho antsika, miavitra ho antsika. Araka ny Isaia 7:20 dia maty ho antsika, nefa rehefa maty ho antsika dia nitsangana koa ho antsika, ary nitsangana ka miakatra tanakavanan'Andriamanitra ray dia mbola mitalao mifona ho azy ianao. Zay mampisorona be azy araka ny Romana 5:4 zany. Ka raha tsy natao zany dia tsy ho tanteraka mihitsy ny tenin'ny Paoly sy Silasy eto hoe minoa an Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao. Fa mahafantatra tsara izy ny rahalahy ny fifidianan'Andriamanitra ny mpanota tamin'ny rano, ny fitiavany tsy manapetra ary tsy mizata avan'olona, fa mbola miantso sy anao amin'ity andro ty hoe ianao koa dia manana anjara amin'izany planina fanavotana ngezabe zay ataon'Andriamanitra. Izao mino an Jesosy. Inona ty hoe fanavotana? Inona ny fitoatikevitra ambarana? Misy lafiny telo na hevi-dehibe telo fonosiny amin'ny hoe fanavotana rehefa mitazana ny soratra masina liavako. Dia ny hoe fifidianana izy, dia famotsorana izy amin'ny voina maritra, ary famerenana amin'ny laony izy na any amin'ny fototra. Ny amin'ny hoe fifidianana, inona moa ny fidiana? Aminazy hoe ny fidiana dia satria efa nisy vovotra teo na tiana ho aindray, ary zay ny fanavotana. Lasa babo eo am-pelatana ny hafa dia andevozony izy. Ohatra, lasa ny tany dia ianao taranaka kehitriny vorony hoe ndetsika mba hanao zay azo atao hanavotana ndray ny tany ny razantsika, ny fananana raha teo. Nefa ny lasa babo eo am-tanany fahavalo na ny hafa dia indrindrandrindra isika olombelona. Fa rehefa ny olona babo dia natao ho fananana izy, tsy olona intsony amin'izay tokony hananana zo fa ho andevo. Tsy manana zo na manana fananana ho azy intsony izy, fa ninonina hariny dia zao tsy misy azy fa amin'ny tompony. Ka raha hoe misy fananana zay hoe natao hoe mpanompona andevo zany dia ny tompony no fananana, kanefa ny tompony dia zay mampanompo azy. Dia hafahafa ihany zany. Fa dia hoe manana tompo izy dia mba izay no maizy azy, fa izay dia hoe andevonizy izy io, dia hoe ranona izay no afantarana azy. Ary amin'ireny andevo reny dia takan'ireny biby reny fantatsika ankehitriny dia mbola asiana ny tombo kavatsa izy. Dia tsy mahamay iny dia misy ny anaran'ny tompony eo na ny fanofezana ny anarany dia tombohana amin'iny ny biby fiompy, indrindra moa ny omby etontsika. Ka iza no tompo? Raha miresaka tsika fa misy hoe fampanimponao ary olona lasa mpanompo na hoe andevo ny filaza azy, dia hoe ara-panahy dia ny ota sy ny devoly reo. Ka ny famatorany ota sy fanangiren'ny devoly io ny kofezy amatorany ny olona zany. Dia tsy azo ny olona ialany io, tsy manan-kery izy hanafaka ny tenany amin'izany, fa mila manafaka azy. Ka ireo no manandevo azy. Fa ho tana anankiray ny devoly raha teo manandevo azy ka mampanompo azy, zany hoe mampanao azy zay rehetra sitrapon'ireo, fa izy tenany rehefa azon'ireo na voafatr'ireo dia tsy afaka manana zay tena sitrapony tokoa.
dia hoy ny tenin'Andriamanitra fantatritsika loatra. Izay maharesy ny olona hoy izy dia mandevo azy. Dia raha farotoko faharoa zany andefa 7 ary rehefa zany izay rehetra manota dia andevony ota izy io. Dia tahaka an'izany keo dia moa dia Jaona 2:4-4. Izay rehetra manaiky ny devoly sy manompo azy dia andevony devoly. Tsy tompony safidiny intsony izy, na tompony sainy izy, na tompony fanapahan-keviny izy, fa izay rehetra faniriany heviny atao dia ny devoly mipaiko azy. Ary io koa tsy milaza ny hoe verisaina tanteraka aloha tsy zany. Misy tena mahatsiaro mihitsy hoe zao nge karatsy no ataoko nefa efa tsy anerany izy mifilaza azy, efa tsy sariko izy ty, efa tsy fidiny izy ty. Azay ny teny Paoly fa izay tsy ny tsara tiako no ataoko fa ny raha izay halako izy indray no ataoko. Ary manindrotra iza no hanafaka amin'ity tena ny ota ity. Misy alana roa ato amiko dia lalàn'Andriamanitra no fahamarinana sy ny tsara, fa ny ray dia tena fanohitra izay dia lalàn'ny devoly izay mibaiko ny ofiny olona. Araka izany mila vidina ny olona raha zany izy tsy afaka riava ka tsy hanana fahefana amin'intsony reo izay nampanompo azy na hoe reo tompony teo aloha. Ary dia izany lazany amin'ny hoe votsorana izy, mena famotsorana amin'ny gadrany, afaka amin'ny fatorana. Rehefa zany dia miova tompo izy ka ny tsy fidianana azy dia midika avy hatranyko hoe famindrana tompo na fiovana tompo io. Zao nefa misy mahasamihafa ireo tompo reo. Ny tompo teo aloha dia tena tompo manandevo azy dia ny ota sy ny devoly. Fa ny tompo vaovao kosa manahoana tena manafaka azy fa tsy manososo azy. Izy zay tompo tsara indrindra zay Jesosy Kristy. Jesosy Kristy tonga teo amin'ny olona tsy eo tompona izy. Ao izy na dia tompo aza teo aminareo dia toy ny mpanompo. Ary mpanompo hahatanteraka fanafahana feno ka nitenenan Jesosy hoe raha ny zanaka no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa, afaka amin'ny gadra, afaka amin'ny fatorana, tsy hanana ny devoly na ny fahotana hibaikona anao intsony. Zay mahatonga mpanompon'Andriamanitra hoe miala tao ny fanaratsy na amin'ny saina na amin'ny fo na ny heritreritra na amin'ny fiainana manontolo fa fandresena feno no omeny Jesosy ny olona ho afaka tokoa ianareo. Rehefa zany dia nanompo ny olona tokoa Jesosy ary mbola manompo antsika hatramin'izao mba hanafaka asianao. Itombo zany fanafahana feno zany. Amin'izany dia tanteraka tokoa araka mba soratra hoe fahafonitsombolana anank'ery ho i Paoly dia maty Kristy amin'ny fotoanana amonjy aniza ny ratsy fanahona izy tena lazainy izy. Romana 5:5. Toy izany koa ny zanak'olona tonga n'olotra ny ainy mba ho avitra isolony maro. Mateo 2:9. Dia ahoana moa izy tamin'ny nandavany maro ny Jesosy siditra tao amin'ny Zakaiosy tsy maintsy hiditra amin'ity santy fa anio tonga amin'ity tandiny famonjena fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Zay maizy azy avitra noho ny fahotantsika izy ary tsy nohona antsika ihany hoe ny eo amin'ny Jaona 1:2 fa ho an'ny nanohony an'ny zao tontolo izao. Tsy nanavaka ota Jesosy fa nandray ireny feno tamin'ny tenany ka niavitra izany mba ho afaka tanteraka izasy anao. Fehitsika izany raha nilaza isika fa hoe fanavotana dia midika hoe fifitianana, famotsorana, famerenana dia nividy antsika tokoa Jesosy tiavako ary nividy lafo. Ahoana hoe nividy lafo izy satria tamin'ny rano. Dia rano tsy misy tlema napendipetiny Petera 1:7. Dia mivotsorana ho afaka amin'ny fahefan'ny ota sy ny fanangolen'ny devoly tokoa isika. Rehefa zany dia naverina tsika amin'izay tena nahary atsika dia tsy iza fa Andriamanitra raitsika izay miantsika. Fa hoy ny voasoratra izy no fihavanantsika amin'Andriamanitra. Izy no fihavanantsika amin'Andriamanitra. Zay tsy haitsika zany na dia hoe hiverina amin'Andriamanitra na dia hoe hiavana amin'Andriamanitra ary eritrerantsika aza mba ningotra atsika dia tsy saitsika satria mahatsiaro loatra nisy famendreantsika. Zany nge izy io. Fa tamin'izany dia tonga tokoa Jesosy ary dia niseho izy hanafaka ota. Dia aonao izy tahaka ny teny tamin'ilay lehilahy paralitika izay tsy naesika tsona nge maty ny fahotana, gatra ny fahotana fa dia nibatainy izy io dia nentina teo amin'ny tompo. Dia rehefa nahita azy Jesosy dia aonao izy nametsiny azy ve izy tsia anaka ho izy matokia voavela ny eloko. Zany koa ny teny azy aminao. Raha misy ota manangory sy mamatotra anao, raha misy asany maizina mbola manembotra anao
anaka matokia voavelany elokao dia asitrana amin'ny rosy ny aretinaretina tokoa izy tahaka ny teneny tamin'ny rahavehivavy hoe rahavehivavy inona ny tianao ataoko aminao dia mba sitranao izy dia aonaro ho izy navariny azy rahavehivavy sitrana amin'ny aretinao miay zany fiaonana mitondra fanavotana zany fanavotana avy amin'i Jesosy ny mpanao tononkira iray ao amin'ny firanantsika ao amin'ny hira fa 700 ny foky ny mpamonjy teo ny andininy fahateloa hoe olao ny fahotako raha kekezinao tsy misy adalako izay tsy afako zavatra lehibe zany mitampony izay nanehoana an' Jesosy mitondra fanavotana izy teo amin'ny azo fijaliana izany dia mba tanteraka araky ny voalazan'ny Jaona ao amin'ny filazantsara toko fahatelo fefatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo hoe ary tahaka nanandrata Mosesy ny mena rano tany anefitra no tsy maintsy manandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy inona ary no mety ho adintsika manolona hoe fanavotana ny mitenena amin'ny ten'Andriamanitra hoe mino an' Jesosy ianao ary nytenena ilay mpianatra amin'ny maizina hoe ina ary no mety ataoko mba hovonjena rehefa nambaraka amintsika hoe ino ny fanavotan'Andriamanitra dia manana didy isika misy fanapahan-kevitra tsy maintsy voraisitsika ahoanany amin'izany dia hoy isika tiarelo hoe rehefa miresaka hoe ny adiditsika manolona izany dia ny mandray tokoa ka mety hanahirana ny sasany ihany mandray hoe vita ny fanavotana ataon'i Jesosy adidiny olona tsiraray ny mandray izany dia izy hoe tso mba manery zany dia izy itsony ny safidy maha-olona sanatry tsy mana foana ny safidy maha-olona no hoe adidiny olona tsiraray ny mandray ny fanavotana ataon'i Jesosy satria zany rehefa naharin'Andriamanitra azy izy hanana safidy voalohany indrindra fa indrindra manantsa izany fa tena tomponandraikitsy ary tomponantoka ny olona ny amin'ny safidy sy fanapahan-kevitra izay iraisiny manao ny famonjen'Andriamanitra dia ao no fitenitsika azy ny adidy ho isika tsy aniza zay nao ny ratsy zany hoe raha mitandro mahombanina antsika isika dia manaiky antsoroka ny adidy zay tandrivy zany ary zany dia ny hoe hahasorateo fa tsy hoe ny aharatsy araka izany ny an'Andriamanitra dia efa vita ny amin'ny fanavotana antsika ary vita tanteraka zay azapina zavatra hafa intsony na aza mierikerika ntsony ary koa mety misy dia efa vita tanteraka ary vidindray mandeha fa ny an'ny olona ny sisa misafidy na handray ny fanavotana men'ny tompo izy na handa izany na anao an'izany sambo ka sarotra nefa atokony ampieritreritra ny teny ray aman-dreny indrindrandrindra zay tsarotsika ny andohany hoe fifoazam-panahy tsy izy zany fa dadarainy sonambo azo tononony zany ny andro tamin'ny taona 4 tao amin'ny tovoso tanàna moa ty hoe asan'ny fanahy masina mahatonga ny hoe fifoazam-panahy ty dia arak'izay ny soratra masina ny amperany io no vatsym-panasy hafatra zay nomeny no maro ary nanaovany fampianarana dia rehefa nandinika izy dia nahita fa misy olona mandray ary tena mandray fa misy kosa tena tsy mandray dia aonao izy zay mandray mitehiriza ary mitehiriza tsara fa izay tsy mandray kosa manaria sarotra zany teny zany zay mandray mitehiriza ary mitehiriza tsara zay tsy mandray manaria mba zay niaraka zany fa satria efa vita ny an'Andriamanitra efa voatolotra ho antsika Jesosy dia tsy misy safidy hafa koa mbola azo atao sara mantsy indray dia manino mivinga dia tsy maintsy raisiny izy io fa andratrika aloha hiandro famonjena amin'ny fomba hafa indray dia tavela io dia mivoaka koa ny fantanina araka zany dia Andriamanitra ve dia mampitahotra ny olona Andriamanitra tsy mampitahotra ny olona na mety atahorany olona ry satria tia izy zay tianao ve dia atahoranao mampahatoky zay ty miaraka amin'izany tsy manery izy fa mitaona izy havia mandraisa manasanao izy ary amin'izany dia manatsa tanteraka ny safidy maolona anao izy izay maolombelona araky ny teneniny hoe handeha hahary na hanamboatra olona tahaka isika izy mazavany amin'izany dia mitaona tokoa izy antsiasy ianao isafidy ny fiainana hoy izy hoe miantso ny lanitra sy ny tany aho izy anio ny vavolombelona aminareo fa efa nataoko eo alohanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitaina sy ny fandronana ko ny fitiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao da tika efa hatrany
mamerina ny Paoly aty raha milaza hoe minoa an Jesosy tompo dia vonjeny ianao sy ny ankonanao dia hitanao mety toko fatelopolo zany 120 ka inona ny fiainana dia zaho sy ianao mifidy sino an Jesosy hanaiky an Jesosy ho tompoko ko mpanavitra ary zany tokoa angizy ary rehefa zany dia zao ankato azy odi azy tsy saraka aminy hanaiky azy hanao ny sitrapony mihoatra noho ny sitrapoko zay kosa aloha izy io sa tsara ny sitrapontsika ty to tsara jereny izy io rehetre mamirapirare kanjo ay pozina ihany fa miazy dia aona ny sitrapon'Andriamanitra dia raha zay ny Paoly hoe mivava fanavaozana sainareo izy mamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia zay tsara sady akasitrahana no marina tsy mamitaka zay nandray an Jesosy tsy misy afaka iteny hoe namitaka ireo tompo sanatry izany raha vo fitaka izy dia hafa no raisiny na hafa ny everany fandraisana ny tenin'Andriamanitra Romanina 12:20 zany ny fara satria efa miatombotra ny faran'izao rehetra izao ary manakaiky tokoa ny tompo dia manomboka miseho amintsika indray ny voninahitry'Andriamanitra zao zany dia fitaomana antsika hoe dininy tsara ny zavatra rehetra ekena fa mitombo ny fahoriana nefa itsy azo lavina mihitsy fefa akaiky antongotra ary efa tonga ny tompo amin'ny alanan'ny tenin'Andriamanitra fiasa ny fanahy masina misy eo amintsika indray ny voninahitry'Andriamanitra na dia zao tenin'Andriamanitra zao andeo ny tenin'Andriamanitra amintsika izay manao ny tsy marina ary ho izy dia aoka mbola anao tsy marina ihany inano antony mba ho hita ho tsy marina izy izay maloto aoka mbola hialoto ihany izy ho izy mba ho maloto izy anao tenin'Andriamanitra fa zany teny zany ny sasany izao zay marina kosa aoka mbola hanao ny marina ihany izy zany hoe sitrapon'Andriamanitra mba ho marina tokoa izy ary ho amavin'Andriamanitra satria hita fa mahatoky dia io ny teny Jesosy tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky izy natoky tamin'ny kely ianao ataoko manapaka an'be midira zay amin'ny fanjakan'ny lanitra io zavatra lehibe zay ary miaraka amin'izany zay masina oka mbola ia masina ihany izy mba ho masina tokoa hazavaitsika io apokalypsy 2:20 efa mitombotra ny zavatra rehetra filazany tenin'Andriamanitra dia hoe miamasaka ny voa ary ny voa no afantarana ny azo izy efa zay aoka ho voa mamoa fahamarinana ny olon'Andriamanitra aoka ho voa miaina ny fahamasinan'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra mba tsy voa afitaka aho eo anatrany fanavotana azy eo amin'Andriamanitra misaotra azy fa ny fahamarinako ny fahamarinanao fahamarinantsika dia tsisa fa Jesosy ato amintsika raha nandray azytsika izy no fahamarinantsika ary zay no mikasitran'Andriamanitra atsika tena andray lay nytononony hoe dino zanako malalako izay sitrako izy no hino ho an'izay tsy mino ary araoto ny andro arako mba hinonao an Jesosy ho an'izay ino ihany na teo ihany fa niemotra niala tamin'ny fitiavana voalohany niala azy nanisaka tamin'ny fototra zay nanorenan'Andriamanitra ny asany lena amity hoe fifoazam-panahy ary araoto ny andro mba iverenana amin'Andriamanitra iverenana amin'izay fototra nanorenan'Andriamanitra zay fiantsonanao ho an'izay mety hevitra fa tena mbola ho anatiny ka tratry ny fanamarinanteny izy ary araoto ny andro mba hidebarana amin'Andriamanitra azo ny tompo manavao ny fiainantsika fa tsy amin'ny fahelan-tsoratra afahava amin'ny fiavaozan'ny fanahy masina ho izy da hoe ny ten'Andriamanitra ary araoto ny andro azo anao vantsoa fa ratsy zao fiainandro amino izany dia aza manao adaladala aza manao tsirambina fa ko fantatrareo izay sitrapon'ny tompo ny tsy nankatoavana zany teny zany no fototry ny fahavoazan'ny Jiosy ny Israely nanao azo tompony nanao azo zanaky ny teny fikasana nanao azo firenena voafidy ka natoko tena haiala amin'ny hevitr'Andriamanitra ary nanao sitrapon'ny tenany ho sitrapon'Andriamanitra sarotra izany ary zany vao mandokikin zao rehefa tsy te ino ny olona rehefa manany bebaka izy rehefa tsy zava-dehibe any miaiky ny fahotany rehefa everina fa mampietsy azy ny mibebaka sy mifamela heloka amin'ny namany dia voatsarana amin'ny manitra ary ampanaterin'Andriamanitra amin'izay hevon'ny olona sarotra izany ry afako sarotra zany eto atonga eto mivavaka eto
nefa hay lavin'Andriamanitra satria tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra araroty ry avako ny andro azo anaovantsoa hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ina sitrapon'Andriamanitra? Zafy tsy ahianahana intsona isalasala fa anaikikino mba ho vonjena. Raha tanteraka zao tenin'Andriamanitra zao koa hoe minoan Jesosy tompo dia ho vonjena inao sy miangonanao ho voninahit'Andriamanitra. Zavaka izy raha be famindrampo indrindra ianao ary miala ny ainanay amin'ny alana zao teninao zao satria fa ela ny tadiavanao anay tsirairay avy, ela ny tezainao anay ary nitenenanao hoe ny oloko marina tokoa dia ho velon'ny finoana ary raha mihemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiky. Tsy nataonao naman'izay mihemotra izahay, tsy nataonao naman'izay miahanahana ka tsy afaka handray ny famonjeny zahay satria eto ianao Jesosy ary manolotra izany maimaim-poana amin'ny alalan'ny teninao zay inona, amin'ny alalan'ny famantarana masina indrindra dia anao mijoro amin'ny olona mandeha sy manoka ny asan'ny maizina rehetra indrindra ny fanahany tsy finoana mba handraisanay ianao tokoa hino anao ka ho vonjena. Dia ho tahaka lay mpiandro ny tranomaizina sy ny ankonany zay nantsoinao nomeno toky ka natao batisa izao famelan-kely ka sy andray ny famonjena marika ambony dia ny fanahy masina ny tenena ny teninao hoe raiso ny fanahy masina. Ho voninahit'Andriamanitra irery hatrami'izao mandrak'izay. Amen.